Anisan'ny mampiavaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao an'Antananarivo ny fanarahan'ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny foto-drafitra samihafa. Azo tanisanao anatin'izany fisian'ireo sprinkler mihoatra ny 2,000 isa izay mamoaka rano vatany vao misy afo ao anatin'ny trano tseranana. Marihana noho izany fa tsy azo atao ny mifoka sigara atao anatin'ny trano tseranana. Eo ihany koa ny fisian'ireo extincteur maro ary mipiasa eto amin'ny ravina l'airport dia efa voahofana manokana amin'ny fampiasana izany. Raha sanatria misy ny afo ary mba ho fiarovana ny olona ao anatin'ny trano tseranana dia misokatra ho azy ireo varavarankely famoahana setroka eny amin'ny tafo. Miara-miasa akaiky amin'ny SLI na ireo pompiers any Asekina ihany koa izahay mba ho famonoana ny afo raha sanatria ka misy izany. Mifandray manokana amin'izy ireo ny centre de contrôle amin'ny alalan'ny finday natokana amin'izany. Ary farany, raha toa ka misy ny tsy fahampin-drano dia misy ireo bâche à eau na toerana fitehirizan-drano manokana izay ahafahana mamono ny afo ao anatin'ny trano tseranana. Namboarina manokana ihany koa ny rindrina sy varavarana ao amin'ireo efitra misy ireo fitaovana informatika mba ho fiarovana azy ireo raha sanatria ka misy ny afo.